Ampitomboina ao aminareo hatrany ny fahasoavan'ny Tompo Jesoa ry havako, amen'ny vavaka isika. Misaotra anao izay Tompo fa afaka niara-mivavaka omaly ary natsiaro fa velona ianao, ary izany Pasika izany dia lehibe aminay koa satria hitondra anay koa ho amin'ny fahavelomana mandrakizay raha toa tsy mivadika aminao izahay. Dia misaotra anao koa ary fa omenao indray herinandro vaovao izay. Ny rarianay Tompo dia ampio isan'andro izay mba hitombo noana, hitombo fahatokiana ary fanantenana anao. Amin'ny anaranao Jesosy no nanaovanay an'izany vavaka izany. Amen. Ry havako, ny fomba fitenintsika arabaina na vita soa ny Pasika. Mino izay fa afaka nankalaza sy nanome voninahitra an'Andriamanitra niaraka tao am-piangonana ireny tsika, ary mbola afaka nanohy izany koa tany amin'ny tokantrano sy tany amin'ny toerana misy antsika tsirairay avy tany. Dia ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra amin'ireny rehetra ireny. Tsaroana ny soratra masina izay anisan'ny toriana tamintsika omaly dia ny Apokalipsy 2:10 ka hatramin'ny 1:12. Anisany hoy aho satria ny filazantsara araka amin'ny Matteo no tena nanompanantsika ny toriteny, fa ity indray asongadiko satria milaza fa izay mahatoky tsy mivadika amin'Andriamanitra, tsy mivadika amin'i Jesoa hatramin'ny farany dia hitsangana amin'ny maty koa. Engany ry havana, ho amiko sy ho aminao izany. Amin'ity herinandro vaovao ity indray ary, ao anatin'ny lohahevitra hoe velona ny Tompo, dia hiaraka hijery ny amin'ny fitsanganany tena amin'ny maty isika. Ao amin'ny testamenta taloha dia nivarina ao amin'ny antsoina hoe Sehola avokoa ny fanahin'ny maty. Io no antsoina koa hoe toeran'ny maty na fiainatsita. Ao amin'ny testamenta taloha nefa dia efa misy fanantenana ny amin'ny fitsanganany tena amin'ny maty. Ohatra ity ato amin'ny Salamo 8:7-10 ity, vakiana amin'ny anaran'i Jesoa. Fa Andriamanitra kosa hamonjy ny haiko amin'ny herin'ny fiainatsita satria handray ahy izy. Amen. Somary mazava kokoa izy rehefa vakiana midika teny iombonana ekumenika eto Madagasikara. Hoy ary ny DM ry havako, ho tsimbin'Andriamanitra kosa ny haiko mba ho afaka amin'ny herin'ny fahafatesana satria izy Andriamanitra no handray ahy. Amen. Izany hoe tsy ho faty mandrakizay izany. Ireo marina miompy-piainana amin'ny fahatokiana, tsy mivadika amin'Andriamanitra, ireo no manantena ny fahavelomana mandrakizay. Ny mifanohitra amin'ireo dia ny olona mitoky amin'ny haren'ny tany. Toy izao ny ambaran'ny mpanao Salamo azy. Toy an'ilay 112 teo dia ny Salamo 140, 140 sy ny 117 izany. Hoy izy, aza matahotra ianao raha misy olona tonga manan-karena ka mitombo ny voninahitry ny tranony, fa tsy hitondra na inona izy raha maty, tsy hidina naraka azy ny voninahiny. Amen. Tena mendrika hanao saintsainina, mendrika hanodiniana izany. Tena zava-dehibe eto amintsika amin'ny fahavelomana izao dia lanintsika tamin'ny fanomponana ny Tompo ry havana, ny fotoanantsika, ny fiainantsika, ny fananantsika, ary indrindra koa entina namonjy sy manampy ny hafa. Izany koa izany ny ampiasaintsika an'izay mba fahasoavana nomen'ny Tompo antsika raha mba mino vola haman-karena isika. Noho izany ary dia saino hoe eritrereto ry havana, amin'izao fahavelomantsika izao ny ho mandrakizay ianao dia ny ao arian'ny fahafatesana voalohany izany. Amen. Vavaka ary sika. Misaotra Tompo ny amin'ny fitiavanao fa aten'izao mbola velona izao izahay dia efa ampianarinao ny amin'ny ho farany. Dia maniry koa ary izahay mba tsy ho simba ny fahafatesana faharoa araka nambaran'ny Apokalipsy 2:2-12, mba tsy ho simba ny fahafatesana faharoa izay, fa anisan'ny hitsangana koa rehefa ho avy ianao Jesosy Kristy koa ampio izay isan'andronandro mba hatanteraka an'izany amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesoa. Amen.